Raha tompoko lahy makasitraka tompoko vavy. Iresaka rafitra ny fandarantsika amin'izao alina izao. Ny voalaza ny lalam-pandroena no iangantsika satria ny fitantanana ny firenena amin'ny maha-firenena republikanina ny Madagasikara dia lalam-pandroenana no rafitra fototra hitondrana ny firenena. Arak'izany tsy misy androm-panjakana mandehandeha ho azy ary tsy misy fitantanan-draharam-panjakana mizotra fotsiny amin'izao ka tsy arovan'ny lalàna avokoa izany rehetrarehetra izany. Tsy ho any amin'ny androm-panjakana izay efa mijoro isika fa andeha hanantona kokoa arak'izay voalaza ny lalam-pandroenana dia ny collectivité territoriale décentralisée na ny vondrom-bahoaka-paritra Itsinjaram-pahefana. Lalam-pandroenana manko no miresaka fa ny commune, ny faritra ary ny faritany no voatondro ao anatin'izany CTD na collectivité territoriale décentralisée izany. Ny andiny ny faha-efatra amby dimampolo amby zato sy ny faha-dimy amby dimampolo amby zato dia miresaka mazava tsara fa raha eny anivon'ny faritra dia misy ny lehiben'ny faritra na ny chef de région izay manatanteraka ny asa ka ny fampandrosoana ara-toe-karena sy ara-tsosialy ao anatin'izany faritra izany ny andraiketana. Misy ratsana fanapahan-kevitra na organe délibérant zay manao ny asa fanapahan-kevitra fonction délibérante eny anivon'izany faritra izany. Io arak'izany no manara-maso ny asan'ny lehiben'ny faritra mba tsy hanaonao foana ary mba ao anatin'izay hoe cadre légal izay manaraka ny fenitry ny lalàna avokoa ny fanapahan-kevitra raisina indrindra ny amin'ny fomba fikirakirana ny volam-panjakana satria ny faritra dia ny lalàna ny mametra azy ny amin'ny fahafahana mampiditra ny vola sy manao ny fandaniana ny vola ao anatin'izany ratsana izany. Nanomboka tamin'ny 2024 vatany voatonga volana vesy teo amin'ny fanjakana Andriamatoa Andry Rajoelina dia nikitika an'izany faritra izany tamin'ny alalan'ny gouvernorat no nataony. Didim-panjakana no nandraisana izany kanefa lalam-pandroenana no miresaka ny lehiben'ny faritra. Eo amin'izay endrin'izay na hierarchie-na loi lalàna dia tsy mipetraka avy hatrany ny fanajana ny rafitry ny lalàna sy ny antanatohatra satria ny didim-panjakana no mamono ny lalam-pandroenana izay nentina teo anivon'ny fitsapan-kevi-bahoaka na ahafahana nandany izany ary nampiarina ao anatin'ny repoblika fahefatra. Ny didim-panjakana arak'izany dia tsy ara-dalàna kanefa moa rehefa nentina teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana izay diso fantatry maro amin'ilay hoe azo raisina fa tsy mitombona dia sady azo ny raisina no ny tombona ilay didim-panjakana izay namitena ny fisian'ilay andraikitry ny lehiben'ny faritra ka nampanaovina ny asan'ny gouverneur. No moramoraina tamin'ny hoe fiovana anarana fotsiny io fa ny andraikitra dia mitoetra eo ihany. Taty aoriana filan-kevitry minisitra indro no nampitomboana ny andraikitra izany gouvernora izany. Dia mbola fantsahan-dalàna ihany izany satria tsy vita nanitsaka ny famoronana anarana lehiben'ny faritra gouvernora fa nampitombo andraikitra tsy araky ny lalàna indray tao anatin'izay filan-kevitry minisitra izay. Hany ka tsy mahagaga ny fisian'ny ady eo amin'ireo ambaratongan-drafitra izay misy eny amin'ilay collectivité territoriale décentralisée na CTD hoy isika. Misy ny rafitry ny olom-boatendry, misy ny rafitry ny olom-boafidy. Ho an'ny olom-boatendry dia mazava ho azy misy ny solon-tenam-panjakana. Ny solon-tenam-panjakana dia ny préfet de région na ny préfet de police fa misy ihany koa ny chef district, misy ny délégué d'arrondissement, misy ny chef fokontany. Ka raha faritra ny resantsika dia ny préfet no maso-mandidy ary raha district dia ny chef district. Misy ho isika lay ratsana manokana amin'ny alalan'ilay fifidianana andraisany be sy ny maro anjara mivatana dia efa mahazatra ny filohan'ny repoblika, ny solombavambahoaka ary ny ben'ny tanàna. Fa ny ben'ny tanàna, ny lehiben'ny faritra, lehiben'ny faritany ny ao anatin'izany vondrom-bahoaka-paritra Itsinjaram-pahefana izany. Eo amin'ilay hoe solon-tenam-panjakana sy ilay solon-tena ny fanjakana izay nitendren'ny fanjakana ka tsy manana ratsana fanapahan-kevitra organe délibérant amin'ny alalan'ity gouvernora ity no miteraka olana be amin'izao fotoana izao. Refondation-na système mihitsy araky ny ambarany mpahay toe-karena, araky ny ambarany mpandinika fiarahamonina, araky ny ambarany fiarahamonim-pirenena no tokony atao satria manitsaka ny andraikitry ny lehiben'ny faritra.
Ny gouvernoura raha teo dia tahaka ny filoham-pirenena kely eny anivon'ny faritra eny ary andrasan'ny filohan'ny repoblika zay mety ho redevabilité amin'ny andraikitra nanendreny azy sy am'ireo fampanantenana marobe nandritra ny fifidianana zay nitanterahana tamin'ny 2024. Arak'izany tsy maintsy mitodika makany amin'ny mpanendry azy ny gouvernoura am'ireo asa rehetra ataony. Tsy voafaritra ary mikorotana andraikitra arak'izany ny eny anivon'izay CDD ny resantsika izay, resaka dysfonctionnement zany. Ny iray de napetraka ho solon-tenam-panjakana hanatanteraka ny andraikim-panjakana mifanaraka indrindra am'ireo lalàna. Fa ny faharoa ihany koa dia mametraka mazava ny hoe baiko politika no tendrena mpanao politika ilay gouvernoura ka tsy maintsy manaraka an'izay baiko politika izay. Arak'izany mission politika no tanterahany amin'ny fitantanana am'izay gouvernoura izany. Samy te-haka 19 am'izay nanendry azy moa ny rehetra, ary misy rafitra politika ihany koa eny anivon'ireny faritra ireny de ireo coordonnateur ny TGV, ny coordonnateur zay manao ny asan'ny antoko ka mieritreritra fa amin'ny lafiny ray dia ny cordo no mife an'ireny gouvernoura ireny, fa amin'ny lafiny ray ihany koa le gouvernoura amina ndraiky maha gouvernoura azy de te hife amin'ny rafitra politika zay napetraky ny antoko politika. Fisavorintana ihany ny anaran'izany na tiana na tsy tiana. Hany ka nisehoana olana ny tany Boeny, Analanjorofo, Analamanga, Melaky, Aloatra Mangoro, Bongolava, satria mevo tena ho patron kely any anivon'ny faritra ny gouvernoura ka manao zay tiany atao amin'ny fanjakazakana ny fahefana eo an-tanany. Tsy misy rafitra mpanara-maso raha teo araky ny voalazany lalam-panorenana ny gouvernoura raha ny tokony ho izy raha toka lehibe ny faritra de misy lay rantsana fanapahan-kevitra na fakan-kevitra. Tsy misy an'izany nefa fa dia manao zay taniny kibony, manararoatra eto mibanga amin'ny alina, tsy misy an'izany ratsana voatondro ny lalàna izany. Kitotom-pitantanana arak'izany no misy eny anivon'ny rafitra arak'izay nambarantsika izay. Mangony fotsiny araky ny ambarantsika matetitetika ny amin'ny hoe misy patron politika manendry ireny gouverneur ireny ka ny patron politikany no enony teny. Vokatr'izany dia miseho ny tsy fanjariana ara-pitantanana ary lasa misy adi-pahefana miseho amina kitoatoam-pitantanana eny anivon'ny faritra samihafa. Tsy mahagaga arak'izany raha miseho ny olana arak'izay ahitantsika azy any amin'ny faritra Bongolava. Akoatrin'le hoe tsy mahay mitantana, misy fanodikodonana volam-panjakana, misy marché fictif, misy ihany koa ireo fanomezana zay natolotra kanefa tsy mahafa-po ny vahoaka toy izay nitranga tany Analanjorofo sy ny sisa sy ny sisa. Zany zava-misy, zany malaza atao anatin'ny repoblika ny hoerahoera zay mbola hilana vahaolana betsaka tokoa ny amahana ny fahabangan-toeran'ny lehibe ny faritra eo anatrehan'ny fanitsakitsahana lalam-panorenana. Makasetraka tompoko lahy, makatelona tompoko vavy.